Eo amin'izay sehatra ny fampianarana azy ihany dia mieritreritra ny ampiditra mpampianatra manao fifanarahana asa amin'ny fanjakana raha ialina manerana ireo fari-piadidy mpampianarana 420 amin'izao ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ity taona 2020 sy 2021 ity. Nitondra fanazavana mikasika izay indrindra Andriamatoa Rabeandalana Sandro talian'ny fitantanana ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mieritreritra ny ampiditra mpampianatra manao fanarahana asa amin'ny fanjakana miisa iray alina manerana ireo fari-piadidy mpampianarana miisa 420 ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ity taona 2020 sy 2021 ity. Nitondra fanazavana mikasika izay Andriamatoa Rabeandalana Sandro taliany fitantanana amin'ny mpiasa ao anivon'izany ministera zany. Dia nanapa-kevitra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa atao mitovy ny fandraisana ny mpiasa-panjakana amin'ny taona 2020 ity. Zany hoe omena 720 isaky ny Cisco zany ny tsirairay avy. Nilaza ty tompona andraikitra ity fa tokony tazomina trany ilay rasio ho mpampianatra izay voafetra ho mpampianatra ray ho ana mpianatra miisa 340. Na izany na tsy zany aza nefa araka ilay ny resahako tamin'ny voalohany ny antony ara-teknika zay ato amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia tsy azo atao ambanin-javatra. Zany hoe mbola mitazona an'ilay ratio élève maître ihany zany isika amin'io 720 isaky ny Cisco io. Anatin'izay zany misy Cisco ao anatin'ny Cisco anankiray misy zapy efa mahafeno an'ilay ratio élève maître. Misy ihany koa ny Cisco anatin'ny draine anankiray efa mahafeno an'ilay ratio élève maître. Ireny efa mahafeno ratio ireny zany dia omena anjara sahaza ho azy. Zany hoe mety kelikely ny azy mihoatra amin'ny hafa fa zany hoe ezahana tsy maintsy samy azo daholo ihany ny Cisco rehetrarehetra. Afaka ray volana eo fa aretan'ny dingana fandraisinareo ato tantaratasy ho an'ireo mpampianatra ny soratra anarana dia hivoaka ny listreo ho mpampianatra voaray.